Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Dia hiara-bavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra misaotra anao hatrany izay fa isan'andro isan'andro dia mahatsapy say Tompo fa manana Tompo, manana Ray ary manana Andriamanitra hivavahana. Tombony lehibe ho anay izany, indrindra moa no nanomezanao anay an Jesoa Kristy ilay hany mpamonjy an'izao tontolo izao. Sambatra izay ry Tompo, sambatra izay koa ingane izany hafaliana izany, ingane izany fahasambarana izany hitondra anay ho amin'ny fanoloran-tena feno mandrakariva ho anao ry Jesoa Kristy Tomponay eo. Amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Raha miresaka fanitrehetena i Jakoba amin'ny epistiliny dia asehony karazana saranga roa misy eo amin'ny fiarahamonina dia ny mahantra sy ny manan-karena. Hoy ary Jakoba ao amin'ny toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 12 amin'ny anaran'i Jesoa. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany, fa manan-karena kosa ny fihetreny, satria ho levona tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Famposaka ny masoandro mba amin'ny andro mahamay, dia mampalazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny ary levona ny hatsaran-tarehany. Dia toy izany koa no fahalazon'ny manan-karena amin'ny alehany. Amen. Eto dia samy tokony hanao an'Andriamanitra ho reharehany ny mpino mahantra sy ny mpino manana, fa tsy hijery ny lafiny ara-maty irery eo am-pelantanany. Ny toerana misy ny mahantra dia tsy tokony hanambaniana azy. Ny toerana misy ny mpanan-karena koa dia tsy tokony hireharehana, fa tahaka ny voninkazo ny harena ka mety halazo ary dia mety ho levona. Marina tokoa amin'ny fiainana fa mety ho alaim-panahy ny olona hitoky amin'ny harena fa tsy hitoky amin'Andriamanitra, dia izay no tena ratsy indrindra izany. Rehefa misandratra ny ambany ary mihetry ny ambony dia izay ny fiarahamonina kristianina ambaran'i Jakoba eto. Ao amin'ny epistiliny ity ihany Jakoba, ao amin'ny toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 dia manao fampitandremana ho an'ny mpanan-karena izy ao. Azontsika vakiana tsara izany. Fiandriavana dia izao, na dia mahantra aza ny mpino dia tsy horon-javatsoa izy ao amin'i Jesoa Kristy. Ny manan-karena koa dia hifaly amin'ny fanetrehetena amin'ny fiombonany amin'ny Kristy ihany. Dia ingany hatrany ry havana ho antsika hatrany ny miara-monina ary indrindra ny fiarahamoniny mpino ka ny mahantra dia hisandratra fa tsy hiontika hanambany tena sanatria, ary manan-karena koa dia hihetry hanetry tena fa tsy hirehere ny amin'ny fananany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Andeha ry havana hivavaka isika. Dia misaotra anao hatrany ary izay Tompo, fa samy nataonao amin'ny misy anay tsirairay avy. Ao ny manana ary ao ny eo ihany na tokoa hoe tsy manana, lafiny harena izany resahana izany. Misaotra anao fa ny harena dia natao hanompoana anao Andriamanitra ary hanompoana ny hafa ihany koa. Noho izany dia ampianaro ary izahay indrindra hampio ireo tsy manana Tompo, mba ho afahanao ao anatin'ny fahantrany ary ingany mba tsy hanamelo tena koa na tanondrika foana izy ireny, fa mba hitraka satria mbola ao ianao Jesoa Kristy izay tompony. Tario ihany koa ary ny mpanan-karena, arovo mba tsy hirehareny amin'izany fa dia hanetry tena tokoa hanome voninahitra anao Jesoa Kristy ary hanampy ny mahantra arak'izay mba hahafahany manatanteraka an'izany. Eto izay dia mivavaka ihany koa satria miresaka ara-toe-karena ity teksta ity anio, vavaka izay Tompo fa tena mahantra ny firenenay, mahantra ny malagasy eo indrindra ny afiny ara-toe-karena. Ianao irery Tompo afaka mamaha izany
koa dia arovo zay mba tsy ho alaim-panahy anararoatra indrindra andeha amin'ny tsy fahamarinana, fa dia hijoro hampanaja ny fahamarinana lavitra ny kolikoly, lavitra ny osoka, lavitra ny halatra, lavitra ny tsy fahamarinana rehetra. Dia arovo koa izahay satria be mifankampanahy, ao ny mety hitoky amin'ny harena araka ny nambara teo, inganeny mba tsy ho tafalatsaka amin'izany Tompo, izay mba nomenao kosa harena eto amin'ity tany ity. Ary farany dia mivavaka izahay, inganie Tompo ny fiangonana izay ianao ry Jesosy Kristy ny lohany mba hiady, hijoro ary aneo anao manoloana ny tsy marina, manoloana ny tsy fitoviana samihafa ary manoloana ny ratsy rehetra miseho ao amin'ny fiarahamonina. Tovy mahay mijoro ary manafaka ny amin'izany ny fiangonana noho ny aminao ry Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao irery nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.